roapolo jona 2024 malagasy mifammetanana ho amin'ny fampandrosoana. Faly miarabantsika mpanaraka an'izao ainao manjery izao vahintsika eto ny lehiben'ny faritry Vakinankaratra hitondra ny famelabelarana ho amin'ny afatra ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ilay lohahevitra hoe malagasy mifammetanana ho amin'ny fampandrosoana amin'ny fankalazana n'izao fetim-pirenena fa 4 taona nazahoan'ny Madagasikara ny fahaleovantena izao. Miarabanao tompoko. Miarabanao prinsiary, miarabany vahoaka manaraka n'izao fandarana izao marina tokoa zany fa ao anatin'ny fankalazana ny fetim-pirenena isika tsingery taona fa 4 nazahoantsika ny fahaleovantena izay. Ny lohahevitra moa araka ny efa voalazanao to dia malagasy fanometanana ho amin'ny fampandrosoana. Angamba tonga dia mazava be izay lohahevitra izay raha ny amin'izao vanim-potoana izao no jerena satria dia ao anatin'izay andro ny tokony fanomezan-tanana izay tsika menakavy. Raha ny filoham-pirenena moa ny angavy antsika rehetra ny ametrahana izay fihavanana sy fankatiavana izay ho ambony indrindra dia midika izay fa fandray indrindra izay le hoe lohahevitra malagasy fanometanana izay ho amin'ny fampandrosoana izay ka dia eto zany no tiana ampitaina amintsika menakavy dia nisiny izay fifanomezan-tanana izay firaisankina izay fihavanana izay satria ao anatin'izany firaisankina sy ny fihavanana izany ihany no antoka indrindra isin'ny fiarahamonina milamina ary efa milamina moa ka mirindra ny fiarahamonina tonga ho azy ny fampandrosoana. Efa ao reo ezaka hoe raha antsika menakavy efa eritreritra ho apetraka amin'ity faritry Vakinankaratra ity. Ny fifanomezan-tanantsika menakavy ny fanampiana ao anatin'izany ezaka fampandrosoana izay natao hoe antoka tsara indrindra amin'izay isin'ny filaminana sy ny tsara indrindra eo amin'ny vahoaka iray manontolo izay. 4 jona 2024 malagasy mifammetanana ho amin'ny fampandrosoana. 4 taona lasa izay tompoko nisy ny ezaka nataon'ireo malagasy raha aman-drentsika tao an'izay fitiavan-tanindrazana izay amin'izao fotoana izao inona ny toe-tsaina tokony hananan'ny malagasy amin'izay hoe 4 taona ny fahaleovantena. Marina tokoa zany fa reo ray aman-drentsika tamin'ny andron'izany tolona nisy ny vaivay teto Madagasikara dia atao hoe nanao sorona ny ainy mihitsy ny akabeazan'izy ireo irahantsika mahita reny. Ao moa natao hoe reo akangasisana anamborana angano ilazana azy izay arabaina manokana eto amin'izay mbola atratrarana izay tsingery taona atao hoe lava dia lava izay fa dia lesona ho antsika taranaka ankehitriny kosa hoe inona no mba tokony ho ataontsika amin'izay le hoe fahatsapantsika ny hoe fahaleovantena izay atao hoe ezaka lehibe dia lehibe goavana be atao hoe niatratra amanaina mihitsy nataondreo ray aman-drentsika dia ny tokony ataontsika menakavy tika taranaka ankehitriny na atsika amin'izao fotoana zao na ny taranaka ho avy dia ny mametraka avo dia avy izay fahaleovantena izay ho ambony dia ambony ka fametrahana ny fahaleovantena dia ao anatin'izay le firaisankina sy fihavanana sy fifankatiavana izay no any zavatra tsara indrindra hoentitsika manarina ny fiarahamonina ary mametraka ny fiarahamonina ho ambony. 4 jona 2024 malagasy mifammetanana ho amin'ny fampandrosoana. 4 jona 2024 fetim-pirenena voalohany atao anatin'ny Repoblika Fahaefatra misy rafitra filoham-pirenena voafidim-bahoaka ho an'ny Vakinankaratra tena hiavaka ny fanamariana. Inona ny azonao ambara mahakasika an'izay to? Miavaka kely tokoa ny tsoraneto Vakinankaratra satria raha tsy ilaza itsika fa dia manomboka amin'ny faraka amin'ny 20 ny volana Jiona izao dia efa miainana izany fankalazana ny fahaleovantena izany tsika amin'ny alalan'ireo fanatrehana isika menakavy ary anasanantsika sady ny amin'ny hoe fanatrehana an'izay famaranana andreo lalao isan-karazany toy ny basket, ny foot, ny pétanque sy ny sisa amin'ny sabotsy izao izay atao eto amin'ny faritra Vakinankaratra moa zany famaranana izany izay anasanantsika menakavy sady. Ao ihany koa ny aorinan'izay ny fisian'ny podium sady aorinan'izay ary ny zava-dehibe indrindra ihany koa dia ny hoe ny fanatrehantsika ary fanasana sady ny fimbonam-bavaka
amin'ny firenetsika na hoe culte œcuménique angamony mahalaza any zay ny atao hoe vavaka iraisam-pinoana ao amin'ny EEM moa zany na ao amin'ny église anglicane amin'ny lahady ariva amin'ny telo no anaovana an'izay ka dia anasanatsika maro tonga maro amin'izay fimbonam-bavaka ho an'ny firenetsika izay aorinan'izay moa dia raha tsika mahafantatra fa dia ho avy nisy ny podium sy ireo etsika maro isan-karazany antsehatra iainantsika an'izany fety pirenena izany ao ihany koa ny atao hoe fiaramiasa amin'ny média consulting zay isy ihany koa ny artiste zay atao isan'ny goavana ihany koa mbola ho avy ihany moa ny ilazana an'izany ao amin'ny 5 sy 4 ny volana jiona dia eo ihany koa ny fanaovana ny afimanga ary alohavan'izany afimanga zany moa dia misy ny arendrina ho an'ireo zanaka madinika kelitsika isy ny fizarana an'izany zay iainga amin'ny toerana zay fa mety hotondrona ihany aorinao ngan'izany arendrina zany ary andalo any amin'ny résidence zany dia misy mba fizarana bonbon na vatomamy ho an'ireo zanakitsika dia aveo miara-mirotra isika makeny amin'ny afimanga zay zany raha ny fandaminana ny 25 ny 26 moa zany na ny 20 ny volana jona dia fantatritsika ohatry ny efa mahazatra ny matso lehibe zay ataon'ny miaramila satria tsara ho fantatra fa dia fetin'ny sika menakavy fa fetin'ny tafika ihany koa satria fahaleovatenan'ny tafika ihany koa zany amin'io fotoana io ka dia isy ny matso lehibe zay ataon'ny tafika dia eo ihany koa ny vahoaka sy ny rehetra zay nervelona rehetra eto tanàna ihany koa andray anjara amin'izany matso lehibe izany ary ny aorinan'izany moa dia mbola isy ihany koa ny atao hoe etsika indrindraindrindra amin'ireo fanomezana ny maro-boninahitra kosa amin'ireo satria amin'ny fotoana koa ny fotoana fanaovana an'izy ireny aorinan'izay moa dia misy ihany koa ny mbola etsika araky ny eo amin'ny podium ary faranana ny 20 alina zany ny balle populaire moa zany na hoe alim-pandizana lehibe ho atsika menakavy ara-mitotorepika eo amin'ny gara eo ihany nanaovana an'izay ka dia zay sy zay amin'ny ankapobeny hoe ampiavaka an'ity fety pirenena ity zay manomboka ny faraky amin'ny 20 volana jiona dia fahandeka dia efa anasanatsika menakavy ary arotiny eto ihany ny fanetanana atsika amin'ny ananganatsaina satria dia fety pirenetsika io tompoko lasy tompoko vavy koa dia manainga atsika ny amin'ny anao an'izay satria dia zay ny fahaleovatenantsika ankasitrahana tanteraka Andriamato Andriamasomanana Samuel Bertin lehibe ny faritry Vakinakaratra ny vahiny tamin'ny tsy fandarana manokana mikasika ny fety pirenena fa 4 taona nazahoana ny fahaleovatena ity dia misaotra indrindra ary dia makatelina ny vahoaka rehetra zay manaraka sy tsika rehetra ato amin'ny anao manjery moa dia mbola mamerina indrindra ary mirary soa ny amin'ny iainantsika menakavy ampitoniana ampilaminana ao anatin'ny fahasalamana sy ny fahombiazana rehetra amin'izay fety pirenetsika izay ankasitrahany ianao nanaraka an'izay fandaharana manokana izay mbola ho avy ihany koa ny fandaharana hafa izay mbola mifantoka anatin'ny fety pirenena hatrany misaotra tompoko 20 jiona 4 Malagasy mifametanana ho amin'ny fampandrosoana